Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Miaino ny feoko ary mankatoavy ireny arak'izay rehetra andidiko anareo, dia oloko ianareo ary izao kosa ho Andriamanitrareo. Amen. Ivavaka isika Tompo. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, fenao faliana tanteraka tokoa ny fona izanakao asamy tananao rehetra Tompo, satria no ny fitiavanao sy ny famindramponao zay avaozanao aminay isanandro, dia mbola nomenao tombonandro indray zay ivelomanay androany. Mbola notafianao ihany koa hery tanjaka fahasalamana ahafahanay miondrika ampanajana sy ampanetretena tanteraka eo ambany fahasoavanao, mba hiarahabanao ray idera sy ankalaza ary anome voninahitra ambony sahaza ny fahalebiazanao sy ny fahamasinanao. Misaotra betsaka Jesosy mbola afaka andre indray zahay ny afatrao androany, ampianatra anay amizay rehetra tokony ataonay, anintsy lalana anay ihany koa amizay rehetra fahadosoana vitanay, mba ahafahanay mandray tsara izany ampitiavana Tompo malala ary hitahiry zany koa amponay, dia mba meteza Tompo andrantsana zay rehetra mbola fahotana mahaloto anay, dia mba avelao koa ny fanahy masinao hiasa mahery ao anatinay, anazava ny foamam-pananay, anova ihany koa ny fonay ho tonga tany lonaka ny rin'ny teninao, ka mo be dehibe eo amin'ny fiainanay ary ampaherezanay koa manodidina anay rehetra. Dia mitenena Tompo, efa mangetaeta izay andre ny fampianaranao, ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta Jesosy, ho anovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola afaly miarabantsika mpianakavin'ny finoana rehetra ry havana amin'ny anaran'ny Tompo, ary faly ihany koa manona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalatsika fampahirezana ry havana dia izay hitantsika ao amin'ny bokiny ao amin'ny Petera voalohany toko 2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Petera voalohany toko 2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Rehefa hita izany dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony teny. Koa esory ny loloko rehetra sy ny fitaka rehetra sy ny fiasaram-belatsia sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra, fa tahaka ny zaza voateraka dia maniria ny ronono mpanaty sy misy fitaka, mba hitombonareo am'izany ao amin'ny famonjena, raha tahinina nandrana ianareo fa tsara ny Tompo zay antononareo toy ny vato velona, no lavin'ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa. Ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona, ho trano fanahy, ho fisoronana masina, anatitra fanaty-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa misy teny ao amin'ny soratra masina manao hoe, indro mametraka fahizora-ozona aho, dia vato voafidy sady tsara, ary izay mino azy dia tsy homenatra. Koa ny fahatsarana dia ho anareo zay mino, fa amizay tsy mino kosa, ny vato zay nolavy ny mpanao trano no efa tonga fehizoro, ary vato matafitohina sy vato lampy maso lavaka. Ary satria tsy nanaiky ireo, dia tafitohina tamin'ny teny izy, sady zany koa no nanendrena azy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsaran'ilay miantso anareo hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Ianareo zay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra. Izay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo. Amen. Izany andiny soratra masina izany indray ry havana no angalatsika fampahirezana amin'ity alakamisy maraina ity. Raha nanomboka izao andiny soratra masina izao tokoa Petera ry havana, dia natombony tamin'ny teny hoe koa, satria hanohy ny zavatra zay efa nolazainy teo aloha mantsy izy, araka ny soramandry zay manao hoe famporosiana hitondra tena mifanaraka amin'ny filazantsara. Eo amin'ny andininy voalohany tokoa eo amin'ity Petera voalohany toko 2 ity dia ho Petera hoe, koa esory ny loloko rehetra sy ny fitaka rehetra sy ny fiatsaram-belatsia sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra. Azadiny tokoa ry havana, fa raha mbola mankamamy zany ota maro isan-karazany zany isika ka tsy ala am'izany,
dia mbola mitondra tena ho kristianina ranofy ihany isika. Tsy mba afaka hitombo amin'ny fahalalana ny Kristy, tsy afaka hitombo ho ara-panahy ihany koa, fa dia mijanona foana ho kristianina mahantra, ho kristianina zaza mandrakariva. Ary dia tsy afaka hiaina ao amin'ilay fiadanana nampanantenany Jesosy Kristy tompo hoe ny fiadanako no omeko anareo. Fa dia kristianina ho be fanahina foana isika, kristianina be tahotra, be akivina, ary ny sombitsombim-pitahiana sy ny sombitsombim-pahasoavana koa no azontsika avy amin'Andriamanitra. Ny zazakely tokoa mantsy ry havana faly ery rehefa mahita nono mirangorango satria mangetaheta mafy zany ronono zany izy. Dia toy izany koa no tokony faniritsika kristianina rehetra, ilay rononom-panahy dia tsy inona akory zany fa ny fitiavantsika ny tenin'Andriamanitra mba hitombontsika ara-panahy. Ko mba ahafahantsika mitombo amin'ny fahalalana bebe kokoa ny tenin'Andriamanitra nefa dia tokony isika angetaheta fatratra ka mba ho toy ny zazakely tia nono no fitiavantsika ny tenin'Andriamanitra. Tokony koa isika hanohitra sy handahatrany ny ota mba hananantsika fiainam-pankatoavana sy feno fahamasinana ho an'Andriamanitra. Tokony hanana finoana sy fahatokiana tanteraka ihany koa isika eo anatrehan'ny fampianarana izay renesintsika mba ahafahantsika koa mampianatra ny hafa indray. Izany hoe tsy ho fahanana intsony isika amin'izay fotoana izay fa mba hamahana ny hafa kosa indray. Tokony hatsara foana ihany koa tsika ry havana fa tena tsara Andriamanitra. Tokony ho tsaroantsika foana izany fahatsaran'Andriamanitra izany ka tsy hala amin'izany mihitsy isika, ary dia tsy misy koa zavatra atakalontsika an'izany satria tsara loatra Andriamanitra ry havana. Ko raha tena resy lahatra azy isika izany fahatsaran'Andriamanitra izany dia manjary mitovy amin'ny sorona masina koa ny toetra ny mpanompon'Andriamanitra dia isika izany. Ny mpisorona tokoa mantsy dia olona nofidian'Andriamanitra tahaka isika ihany, olona nodiovan'Andriamanitra tamin'ny ota ny mpisorona tahaka antsika nodiovan'Andriamanitra tamin'ny rano Jesosy Kristy ihany koa, olona nampiakanjon'Andriamanitra tamin'ny fitafiana manokana tahaka antsika mba nombana ny herin'Andriamanitra mandrakariva, ary olona feno fahamasinan'Andriamanitra mba tanterahantsika amintsakany sy andavany ny asan'Andriamanitra. Nomanin'Andriamanitra ihany koa ary nomeny baiko mba afaka hananatra ny mpanota rehetra. Ny asa fisoronana masina andrasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy zany ry havana dia hidera sy hankalaza ary hanome voninahitra an'Andriamanitra isan'andro, hanolo tena ho azy, hanao asa ankasitrahan'Andriamanitra miaraka amin'ny fitarihin'ny fanahy masina, dia mizara ho an'ny hafa ary koa mitarika ny hafa mba hanolo tena ho an'i Jesosy Kristy ihany koa. Mba reto koa ry havana fa ilay vato velona dia Jesosy Kristy izay mitondra fahasoavana sy fiainana ho an'izay mino azy, fa ho an'izay tsy mino azy kosa dia tonga lasa vato mahatafitohina sy vato mahasolafaka Jesosy noho ny tsy finoana, ary farany dia mitondra fahaverezana mihitsy azy. Izany hoe fampanantenana sy fampaherezana lehibe ho antsika izay mino, fa Jesosy Kristy dia ahafahantsika manana fiainana mandrakizay, fa fampitandremana kosa ho an'izay tsy mino sy mandahan Jesosy Kristy. Mbola variana miaina amin'ny fiainan'izao tontolo izao ka mieritreritra hoe tsy misy zany Andriamanitra na koa hoe tsy mila an'Andriamanitra zany ny fiainako. Azadino ry havana fa mandalo izao fiainana izao ka izay indrindra no tokony hamitsarantsika fihavanana amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy anie ry havana nomen'Andriamanitra mba hahatonga antsika hiavana amin'Andriamanitra tanteraka. Noho izany dia anjarantsika androany no misafidy na ho raisitsika ho vato velona mitondra fiainana ho antsika Jesosy, na kosa ho lavitsika izy ka dia ho solafaka isika, hianjera isika tsy hanana fiainana mandrakizay zany mihitsy. Ary aoka tsy ho adinontsika ihany koa ry hava malala ao amin'ny tompo, fa tsy itsika koa no nifidy an'Andriamanitra, fa Andriamanitra no nifidy antsika mba hahatonga antsika ho taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany, ho masina ho an'Andriamanitra ihany koa. Ary ny tompo ry havana dia tsy mba dia manavakavaka izany, fa tia ny olona rehetra izy, ka dia nomeny anjara amin'izany teny izany avokoa ny olona rehetra. Ny kristiana rehetra izay firenena masina dia voatokana ho an'Andriamanitra sady madio ihany koa.
satria madio Andriamanitra ilay miantso atsika. Dia tokony isika kristiana rehetra ry havana hanana fahadiovam-po, hadio ny fanahy, hadio ny saina, ary hadio koa ny vatana eo anatrehan'Andriamanitra. Isika kristiana mpanaradian'i Jesosy Kristy koa ve ry havana mba tena madio sy voatokana ho an'Andriamanitra ny fotsika, ny fanahintsika, ny saitsika, ny vatantsika ary ny momba ny tenantsika rehetra, ka dia ho velona ho an'Andriamanitra tanteraka tokoa isika, ka afaka hiteny koa hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Ary ny antony hoe fanjakam-pisorona, taranaka voafidy, firenena masina, nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany dia zao, raha maizina isika teo aloha, satria mbola mety tafasaraka tamin'i Jesosy Kristy angamba, dia tsy maintsy afindra amin'ny fahazavana lehibe mahagaga isika rehefa tena manaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Raha toa koa isika ka tsy firenena kory taloha, tena tsinotsinona mihitsy aza angamba teo aloha, kanefa rehefa mandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika isika, dia tsy maintsy ho lasa olon'Andriamanitra ihany koa. Na dia tsy namindrana fo azy isika teo aloha, ka no faizin'Andriamanitra noho ny ota vitantsika, ankehitriny kosa dia namindrano fo isika. Izany ry havana ny fahatsaran'Andriamanitra, ary mba tiany ho zaraintsika amin'ny olona rehetra izany fahatsarana izany. Kanefa izao, tsy ho vitantsika ny izarana izany ry havana raha toa ka tsy hita eo amin'ny fomba fiainantsika ray manontolo izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Izany hoe tokony ho hita eo amin'ny toe-pontsika, ny fitondran-tenantsika, ny teny izay ambarantsika, ny asa izay ataontsika, ny lalana izay alehantsika eny, na dia izay eritreretintsika ny fahatsaran'Andriamanitra. Ho aleo mandiny tena tsara ry havana eo anatrehan'izany sitrapon'Andriamanitra milaza ny fahatsarana izany, mba ahafahantsika manatanteraka tsakany sy andavany ny asa izay napetrany amintsika tsirairay avy. Amen. Ivavaka isika. Mankasitraka mankatela indrindra ry Jesosy Kristy tomponay, raha mbola nanaiky nampianatra anay indray ianao androany, hiaina araka ny sitraponao. Tompo, pisorona masina tokoa no niantsonao anay, mba haneho ny fahatsaranao eo amin'ny manodidina anay, kanefa dia tsy tanteraka izany tompo noho ny faharatsianay. Menatra sy mangahy ahy izay tompo malalo, koa mifona aminao hoe mamindra fo dia mamindra fo tompo, mamela ny elokay rehetra satria matetika mibana tokoa ny faharatsian'ny fonay, mibana ny asan'ny nofonay izay mahatonga anay tsy afaka hitombo amin'ny fahalalana tsaranao, ary tsy ahafahanay koa mitombo amin'ny fahatsarana rehetra mba ilazanay amin'izao tontolo izao fa tsara ianao ilay Andriamanitra ivavahanay. Mba mangataka ny famindramponao izay tompo malala, mba havaozy ny fiainanay, ary mba avelao ny fanahy masinao tompo, handroka ny aizina rehetra ao anatinay ao, izay rehetra mbola asan'ny nofo mitapify ao anatinay tsy ahafahanay mitombo ara-panahy. Dia mba levony koa Jesosy malalo izay manefitra anay aminao, mba hahatonga anay olo-mendrika tanteraka hanambara ny fahatsaranao, mba hahafahanay manao ihany koa ny asa fisoronana masina, satria firenena masina ho anao tokoa izahay. Dia mba atao feno tahotra koa izay tompo malalo amin'ny fanatanterahana ny asanao, satria masina loatra ianao dia tompo malalo, ary fantatray fa ianao koa tianao loatra izay mba ho masina. Mankasitraka Jesosy, mankatelina amin'ny fitiavanao, ka namelanao ny fanahy minasinao hiasa mahery eo anatinay, ka dia tsy mba mandeha irery izany tokoa izay amin'ny fanatanterahana ny fikasana tsara rehetra ao anatin'ny fonay. Fampianatra anay foana, hanolo-tsaina anay foana, ifampitantana aminay sy ombanay tokoa ny fanahy masinao, ka tanteraka avokoa ny asa fanompoana rehetra izay nanendrenao anay. Misaotra betsaka Jesosy, be fitiavana sy be indrafo loatra ianao, tsara sady mpanao tsara. Amen. Raiso ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raisika, mba ataon'Andriamanitsika ho mendriky ny fiantsonany isika, ary ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana, mba hankalazainao amintsika ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, ary isika ho aminy kosa araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy tompo. Ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Aleluia. Amen.